Ilaina ny fampiasana ny vatana raha toka te hitsinjo ny tsy diabetika azy ny vatany olombelona. Hetsika iray no hoentin'ny Amadiary ny sabotsy izao ho toy ny fankalazana ny andro eran-tany no tanterahina ny 14 Novambra teo. Hiainga avetsy Tanamakoho hatreny amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara izany diabeta izany. Ary toy fataontsika zany hoe ny tongotra no atao amin'ny asabotsy maraina miala eo amin'ny rond-point Fribzone Lions Club mandeha makany amin'ny lycée Mananjara fa ny fitiliana kosa atao andro-pitso alarobia zany tsy nizaraina roa zany le zavatra ataontsika fitiliana alarobia eto amin'ny fodiany Amadiary eto amin'ny Grille Rouge dia ny tongotra na marche diabeta zay efa fataontsika dia miala eo amin'ny rond-point eo amin'ny Fribzone dia makany amin'ny lycée Rabe Mananjara zany hoe afahantsika mitaiza ohatra verina ny fandraisana tana ny diabeta dia voalohany amin'ny alala fahaizana misakafo, fahaizana mampiasa ny vatana amin'ny alalan'ny ditongotra izay rehefa makany amin'ny fanafody raha diabetika ianao. Fa raha tsy diabetika ianao rehefa mampiasa vatana misakafo ara-pahasalamana tsara dia ho voaro ary tsy ho tonga amin'ny dingana makany amin'ny diabeta koa rehefa dia manantena fahatongavantsika tokoa. Zavatra telo no tsara ao an-tsainy ny olona tsirairay: ny lafiny fifehezana ny sakafo, ny fahaizana mampiasa vatana ary ny fijerena ny toe-pahasalamana amin'ny fampiasana ny fanafody. Ireo no tena iankinan'ny vatan'ny olona amin'ity toe-tena diabetika ity. Ny sabotsy izao zany no atao ity diabe eto Tomasina ity.